Andraikitra maro no miandry ny WaterAid amin'ity taona ity satria amin'izany ohatra ny fampitomboana isan'ireo olona tokony hahazo rano fisotro madio, eo ihany koa ny fanamboarana ireo fotodrafitr'asa mahakasika ny fidiovana. Rotsira kotondray no mitondra ny tati-baovao amin'ny sarany Kristina Kotodramaga. Totosandroany ny fifampiaravana tratran'ny taona izay ny fanaovany WaterAid sy ireo mpanao gazety mpiara-miasa aminy. Nandritra ny fotoana dia nanome ihany koa ireo karazana asa miandry azy amin'ity taona vaovao ity ny WaterAid. Anisan'izany indrindra ny fampitomboana ny isan'ireo mponina izay tokony hahazo rano fisotro madio sy fotodrafitr'asa fidiovana. Olona miisa 5,9 alina araka izany no omena rano fisotro madio ary 10 alina no hahazo fotodrafitr'asa. Itomby ihany koa araka izany ny faritra izay iasan'ny WaterAid ka ny any amin'ny faritra Melaky no hanampy ireo faritra efa misy toy ny faritra Menabe, Vakinakaratra, ny faritra Atsinanana ary ireo sisa maro hafa. Ny amin'ny taona vaovao 13 efatra amby folo sy roa arivo satria ny année fiscale anay moa zany manomboka ny volana aprila dia mieritreritra izay hoe anome rano fisotro madio ho ana olona mahatratra 10,000 sy 9 alina ary fotodrafitr'asa mpanadiovana ho ana olona mahatratra 10,000 sy 5 alina. Zay zany no isanay ho tanterahana any amin'ireo faritra 5 izay isanay eto Madagasikara miaraka amin'ireo mpiara-miambina antoka aminay mahatratra 10 isany izay ny ankabeazany dia fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana malagasy. Lavitra be ny ezaka satria eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny atotanisa navoaka ny stady farany dia ny 420 malagasy ihany amin'izao fotoana izao no manana rano fisotro madio. Tsika mahatratra any amin'ny 120 tapitrisa, 20 tapitrisa ny isantsika amin'izao fotoana izao dia eritrereto amin'izany ny abetsaky ny malagasy mbola tsy manana rano fisotro madio. Anisan'ny ampiavaka ny asan'ny WaterAid ihany koa amin'ity taona ity ny fiaraha-miasa amin'ny governemanta amin'ny alalan'ny ministry ny rano sy ministry ny vola izay isan'ny nametraka ny fampanantenana ny amin'ny politika sy ny paikady momba ny hanomezana rano fisotro madio sy fotodrafitr'asa fidiovana ho an'ny mponina indrindra fa ireo lavitra sy tsy manana izany ka hitombo izany mialohan'ny taona 2010 sy 2020. Manodidina $770 tapitrisa eo isan'ny taona ny sorabola izay entin'ny WaterAid miasa izay marina fa mbola lavitra amin'ny teti-bola ilaina. Na izany aza nefa dia somary nitombo ny sorabola tamin'ity taona ity ka raha $350 tapitrisa izany tamin'ny taona 2010 sy 2020 dia niakatra 450 tapitrisa izany tamin'ity taona ity.